Be dehibe nareo no mitaintaina hoe inony ty zavatra miseho eto amin'ny firenena ty faty olona mikararana zay tsy fantatra hoe ahoana sy ahoana fangalaran-jaza, tsy zaza ntsony ny angalarina fa na ny olon-dehibe na tanora tsisy alabiriny rehetrarehetra, zay miteraka fikorotanan-tsaina eo amin'ny vahoaka malagasy. De niteny taminareo tamin'ny publication maromaro hoe sorona io zavatra io. De maro moa nareo nanontany hoe inona le tianao tenenina amin'le sorona. Zao ny zavatra misy ry vahoaka: nizara permis d'exploitation minière 1500 dimanjato sy arivo ny fanjakana. Nizara n'izany ahafahana mitrandraka an'ireo volamena, vatosoa sy ny arenan-kibon-tany Madagasikara ny fanjakana. Zany hoe nanomboka ry Ramika sy ry Siteny, ry Daya, ry Kalavoritsoloza, tafiditra ao anatin'izany daholo izy ireo. Fantatritsika tsara mihitsy fefatry ny ela nisy hoe rehefa misy fitrandrahana na fitrandrahana anakariera kely anakirera de manantona mpilalao fanafody ny olona manao an'izany, manandro mo filazan'izany. De arakaraky ny zavatra miseho ohatrany mila sorony izy, de misy hitatsika tsara le hoe mamono ny avany, mamono ny zanany sy ny karazany. Io resaka varira io, resaka fitrandrahana no ilanana io, fitrandrahana volamena, fitrandrahana uranium sy ny karazany. Zany zavatra zany mila fantatritsika eto zany mahatonga anazy be dehibe am'izay, de satria tao anatin'ny fotoana fohy de nameany io ny fitondrana 500 sy arivo fanomezan-dalana ahafahana mitrandraka ny volamena misy ao Madagasikara. Ny zavatra misy zany de mifanaraka am'izay ihany koa ny sorona ilaina. Mifanaraka am'izay ny sorona ilaina, mila olona maromaro vonona ao anatin'izany. 700 zao tato anatin'ny ray volana latsaka fotsiny, mbola tsy nisy tao anatin'ny 12 taona nazona fahaleovateny zany 700, akoatran'ireo variry efa tsy fantatra ntsony firy nisan'ny maty sy ninona. Efa fantatritsika hoe nisy mpitondra fanjakana, nisy député, assistant parlementaire sy ny karazany tafiditra tao anatin'ny famonoana varira, fa de nangina fotsiny le toe-draharaha satria tompona ndraikitra ao anatin'izao zavatra izao, ny mpitondra fanjakana rehetra hatrany amin'ny faratapony sy ny eny antenatenany, manomboka any amin'ny nga Mikael sy ny vadiny, manomboka any amin'ny ry Siteny, ry Daya, ry Kalavoritsoloza, tafiditra ao anatin'io trafika io daholo. Averiko tsara, tafiditra ao anatin'io daholo. Ary manana pitaiza ho aizy ireo, fa niteny taminareo manana pitaiza izy ireo izay pitaiza zay zany no mametraka hoe zao ndray ny ilaina, zao ny ilaina. Ny anaran'le pitaiza de tsotra be: elako velo etsiosa, elako velo etsiosa. Izay ny pitaiza mpizara mpilalao odin'ireo olona reo manery azy hanao sorona olona maro de maro, satria mila olona maro ary mbola tsy farany io, zay le niteneniko anareo vahoaka teo hoe taloha hoe zaza no nangalarina, nangala-jaza fa zao tsy misy an'izany tsony, fa na zaza na tanora na olon-dehibe na lana vavy zay tratra de vita, zay tratra de vita. Zany hoe tsy misy tsony alabri zany ianareo malagasy rehetra, na iza faritra misy anareo na iza faritra misy anareo, tsy misy alabri tsony. Fa raha andeha hivoaka etsena renao, na andeha hivavaka ianao, na andeha ho aiza, mety andeha ho any angabone ianao de mety misy misambotra tapoka de fa vitany aminao. Zany ny fiainanareo ankehitriny. Ary na mafisiky teo fa tsy misy tsony na hoe mpanohatra ny fanjakana io na mpilelaka ny fanjakana io, fa tsisy, zay tratra de maty zay. Tsotra be ny tiako tenenina aminareo. Nandalo daholo ny zavatra ny zavatra nylazaina teto, nandalo daholo ny alatra, ny fanondrahana, na ny perquisition sy ny karazany. Oy, de ny angamba ny azo heverina hoe mbola maivamaivana, satria hoe mety alatra sy samy nanao daholo zao, fa ity kosa reo olona ity zavatra lazaiko anareo ty tena miatra amin'ny fiainanareo tsirairay avy. Ny tokantrano tsirairay avy tsisy alabri intsony, averiko tsara. Raha tsy feno ny kôta, napetraka io etsiosa io tsy mijanona io zavatra io. Fihetsiketsehana daholo reny, nisy miaramila efajato navoaka iady amin'io. Aizako miaramila efajato avoaka amin'ny andro alina no nasiana namoaka an'le miaramila, fa nga mifangalaran'olona nga amin'ny andro alina fa tsy amin'ny andro atoandro. Zay le fihetsiketsehana fotsiny. Miaramila 10 lahy
au gradé no mitondra firenena kanefa ny tombo avy 50 eny ny tsy fandripalemana amin'izao fotoana zao. De mety hiteny mpisilelaka hoe tsisy raha reny an'izay fa ny anay io ihany eny ny anirariko de nareo mihitsy anareo mpilelaka reny mihitsy ngamonareo fantatry ny mpangalatra hoe iza fa tsy andeha antany hoe iza ny toananao fa zay tratrany nareo ireny mihitsy ny iriko ho tratran'izao zavatra zao mba tonga saina am'izay hoe ay tena marina le teny rapetsam-bava hoe tsy mifidy tavan'olona tsony io fa zay tratra de mihinana de maty zay tiako atongavana androany sady manararoatra koa manameloka aloha indrindra tena manameloka an'izao toedraraha zao fa tsy politika tsony zao re olona tsy politika tsony zao fa zava-doza amina asan-devoly zao na mino an'Andriamanitra ianao na tsy mino ianao na mino any Zanahary ianao na tsy mino na mino zela na ialany vavalo izao zavatra zao efa tsy ara-tsy maha-olombelona intsony fa noho ny fitadiavan-karena tafahoatra de atao sorona ny malagasy. Tsy ndriko tsara ny malagasy tsy misy na de teratany karana teratany sinoa eny na mety ny afrikanina raha tsy misy natao sorona fa maninona ny malagasy ny natao sorona. Ny varira efa ny elany efa fantatritsika hoe nisy zany sorona varira zany vonovonoana tapahana ny tokony sorona masony fantatritsika zany raha tsy fantatrareo zany de isaky misy fitrandrahana atao de ilaina reny varira ireny vonoana. Dikan'izay apetrako aminareo fanontaniana ekenareo ve le izy arasatsy ekenareo raha ozonareo hoe tsy mampaninona fa fiainanay milamina araba soa araba tsara re azatratra ny fotsiny aza vono izy ny fitenenan'izay fa rehefa tratrinareo rehefa tonga any amin'ny toronareo le izy ho tsapanareo zao teneniko zao hoe efa mangidy mihoatrany mangidy zany hoe olona kaiky zanaka vady piraitapo ray aman-dreny no lasa sorona noho ny amin'ny fitrandrahana ataon'ny mpangalatra sy ny jilamboto. Tsotra be zay teniko zay afaka mino anareo afaka tsy mino anareo tsy olan'izany tsy mampiova ninina tsy maniova ny vary miditra any ambavako zany na vola miditra aniko tsy olan'izany fa matoa manao an'izao filazana zao de fa zava-doza amina tambony misy ao Madagasikara zava-doza amina tambony misy ao manana pitaiza ireo olona reo ary pitaiza ny mpilalao fanafodiny io no mibaiko an'ireo io no mibaiko an'ireo nandefa ny sokatra be iny teo amin'ny 13 mai io no mibaiko an'ireo nandefa teny amin'ny 13 mai mba hatonga atsika ho tratrany be misy ty tapimaso daholo ino moa filazan'izany misy fomba fiteny gasy fa tsy tadidiko moa lisy fa de ohatrany hoe fandrivorivenantsika malagasy de varimbariny lasa tsy mahafantatra an'izay tena marina tsony tsika fa azo ody daholo ary zany mino an'izany mihitsy betsaka ny zavatra ny tany saina teto fotrany hoe manjonitra fotsiny tsika fa tsy rototra amin'ny zavatra tena miseho tsy malala ny tena avenira fa io ary izy io hiatra amin'ny ainao tsirairay avy amin'izay ny famonoana zay tratra eo de maty zay na tanora na zaza na mena vava na vatombato na antitra na zay tratra eo de maty zay misy ko tatratrarinao atsipoko ny teny ho any am-pon'ny mahalala ny endry ny moranarina fa ny adala manampitsofina de manameloka tanteraka an'izany ary kosa nefa tsy adiniko ny miara-miombona alahelo am'ireo zay efa tratrany le izy fantatro fa manana ny fitatana ny Andriamanitra izy ny tompony aina fa am'izao fotoana zao zavatra miseho io za tsy mino hoe Andriamanitra no miraitsy kombakomba am'ireo mpanao ratsy reo tsy mino an'izany fa ny devoly mihitsy manao ny asany maniraka an'ireo solitenany andripaka ny vahoaka ny devoly ka de miara-miombona alahelo aminareo tompoko miara-mombona alahelo aminareo zay ny fiainana misy ao Madagasikara ny azotsika atao de mivavaka angamba aloha zay kristianina zay samy manana ny vavahany io fa mitotro ambavaka ny fiainany tsirairay avy fa arovo ny fianakavianao arovo ny tenanao fefa zava-doza amina tampo ty zava-doza amina tampo ty efa rofina misibika ny fato izy izy ry sasany moa mbola lasa mandeha mivazara t-shirt any faritra Atsimo manao promotion an'ny tenany izy mivady izy ndray ny mpitondra am'izao fotoana zao zany ve zany ny zava-misy ankehitriny tsisy rara izy olona maty any tsisy rarainy an'izany ka aona moa ny rarainy an'izany kizy ve maniraka azy kina moa ny rarainy an'izany fa de zay ry vahoaka miantso anareo société civile miantso anareo mpitondra fivavahana mba raisy ny tena ndraikitrareo manoloana an'izao zavatra zao
fa tena piray tsy kombakomba ianareo raha tsy mihetsika sy tsy miteny manoloana an'izao zava-doza zao. Piray tsy kombakomba ianareo. Za tsy hitenin'ny mpanao politika, efa olona tsy vanimbanin'olona dao no mpanao politika malagasy, tsy asa saina amin'izany. Samy miaro ny rambony tsy tapaka sy miaro ny seza ny sasany, mitady ny seza ny sasany. Fa za zay tsy mitady ninona dia mahasamy tena an'izany ary mahasamy miapanga anareo société civile sy anareo fiangonana manalony misy ao Madagasikara tsisy miresaka momba ny zavatra io, fa samy mangina manampy tsofina manampy maso daholo. Eto nefa nay dia miteny fotoana zao hijoroanareo hitsangananareo, entany ny vahoaka anareo fa tsy misy alabri intsony. Sa rehefa hoe mpitondra anareo, pasteranareo na moperanareo ny lasa sorona zay vao hetsika koa nareo dia tarainy eto amin'ny Facebook, so dia tara loatra. Ka dia zay ny teniko a, mihetsezy afaka mihetsika fefa tsy eo an-trano tsony ny tsy efaloalika tsony ny rano, fefa hatrany efa bon masona masisa no miseho, fefa kely sisa dia efa tototra tanteraka amin'ny malagasy a. Dia mampahery anareo ihany anefany mampahery anareo a, satria tsy mbola nisy loza ohatry zao tao Madagasikara, tsy mbola nisy. Saingy tsy hanao vidéo fa fantatro hoe tsy mety koa raha tsy miteny e. Piray tsy kombakomba raha tsy miteny dia miteny a. Tononoko teny anaran'ilay olona fa mbola teneniko ny numéro téléphone ny rehefa ilainy zany, ananako ny numéro téléphone ny olona io, i olona mpitaizany zareo ananako. Rehefa tonga ny fotoana ka mbola tsy mijanona ity zavatra ity dia ameko alalana ianareo vahoaka, iantso an'io olona io a, ary anao zay mety momba azy. Fa zava-doza amin'ny natambo no miseho Madagasikara. Zay fa dia mahereza ary malagasy piray tanorazana, Madagasikara ary malagasy.